amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady faharoa manaraka ny Epifania izao, maneho ny maha-Andriamanitra azy ny tompo ny hira faneva amin'ny tanany firaisana no raintsika. Ivavaka isika. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao zanaka fanahy masina noho ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tantaninao izay ny vimbinao ka nahatratra zao anio izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitiavanao. Ny ketrina tsy mahatakatra izany, ny ratsy fanahy tsy mba mahita an'izany, satria mipaka amin'ny lanitra ny famondramponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao, nefa betsaka ny olona tsy mahita tsy mahatsapa izany. Izay kosa olona ny vidinao lovanao, ny taominao izay ka raisinao, ny sotominao tamin'ny mahazaka mpitiavanao, ka tonga eto izay ka manolotra ny dera, mankalaza ny voninahitrao, tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitantananao mahasoa. Ary indrindra ny antony zavatra rehetra koa dia noho ny vidiananao anay tao amin'ny Kristy, mba ho olo mba ho vao, mba ho zanak'Andriamanitra, mpiray lova amin'ny olona masina, ary izany ny zava-dehibe indrindra. Kanefa na mbola nomenao izany fitahim-panahy tsy azo tononona izany izay, mbola vimbinao koa ety an-tany, mbola omenao anjara fahavelomana, anjara fahasoavana ety an-tany, amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina, amin'ny fahasalamana. Narovanao tamin'ny aretina, narovanao tamin'ny ratsy, ka tonga eto izay, ka ataony ahoana ny tsy hisaotranao, ny voromanidina ary mahay misaotranao, ny voninkazo mideranao, ny miteha-tanana ny rika noho ny maha-Andriamanitra anao, izay nahary zao rito zao. Ianao ny nandidy dia ary ireny, ary mitena anao dia mitoetra mafy izy ireo. Raha manokatra amin'ny tananao izay ianao dia tsy ary intsony izy ireo, fa miverina mivovoka sy lavirina. Koa izaho amin'ny isaoranay ianao satria Andriamanitra ianao, koa mianta aminao izay hanamasina anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka ho vavaka tsy aroarom-paratsiana, ho eniky ny fahasoavan'i Kristy rehefa hamasin'ny fanahy masina izay, ka tarifeny ny fanompoana manontolo mba ho ambany fahasoavan'i Kristy, ka ho masina sady tsy misy tsiny izao fotoana izao. Izany nikatany amin'ny anaran'i Kristy le nampianatra anay vavaka manao hoe:
petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny fitsipika tokony tanterahantsika ny Tompo, manana ny sitrapony zay tokony toavitsika. Ienotsika ampanajana ny ampahan-tsoratra masina milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Tiantsika izany amin'ny Isaia 8:20. Hoy ianareo, nahoana izay ny mifady nefa tsy hitanao, nahoana izay ny mivavaka mampahoro tena nefa tsy ahoanao. Dia hoy ny Tompo, tsy izao va ny fifadiana ankasitrahako, ny amahan'ny fatoran'ny faharatsiana, anaboraka ny feno zoga, andefa ny ampahoriana, tsy izara ny mofona hoaninoana va, ampiatrany ny ono manjenjena, ny ory manjenjena va, ka tsy irobelona amin'ny namanao ianao. Ataovy miposika tahaka ny fahazavana maraina ny fahazavana, ataovy tonga faingana ny fahamarinana, dia ho sitrana ianao. Fa tsy sitrako nahafatesany ratsy fanahy, ho Jehovah tompony maro fa hialany amin'ny lalan'ny ratsy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalana Jehovah. Sambatra izay mitany ny teny babolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika netra tena ifona io anatrehana. Tompo, mivavaka marina tokoa izay fa toa tsy mahazo valim-bavaka, toa tsy mahazo antoka ny fiainana mandrakizay izay, tebiteby ny amin'izay afarahanay aorian'ny fahafatesana. Nefa dia zanak'Andriamanitra, vita batisa mpanefana samy tompotompona andraikitra. Ay ny fomba fivavaka tsy ankasitrahanao, ka mila hitena aminay ianao hoe atsaharo ny finaonao ny hiranareo, satria mampahoro ny hafa izahay, tsy mitsimbina ny namany izahay, mihirimbelona samy tia tena, samy manangona, mamindrafo aminay. Tsy hainay ny manao ny fahamarinana, ny rariny sy ny itsiny tsy hita aminay. Ny asanay dia asa feno fampahoriana, samy mangalatra tsy ankiteniteny, samy manodikodina, samy manombona. Eo koa ny aratsika izay hita eo amin'ny fiainanay, ny mpampiasa mampahoro ny mpiasa, ny mpiasa mangalatra amin'ny mpampiasa. Feno tsy fahamarinana amin'ny tany, feno tsy fankatoavana. Ny zanaka tsy manaja ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny mahafony zanaka. Mamindrafo aminay, mamela miloka. Adinay ny teny rehetra ny raisinay tao amin'ny fiangonana, ka manjary mandositra anay ny fitahiana. Aza manafina mitavanao aminay Tompo, aza manaisitra ny fanahy masina ato anatinay. Marina ianao raha mitena ary tsy manantsina ianao raha mitsara. Ko mamindrafo aminay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao, sasao madio sy afakelo ka diovy ny fonay mba fampahotany. Fa tsy manana na inona izahay. Inona ny entinay manatona anao hitondra vato-trombo lava izahay. Jesosy Kristy ihany no laha matoa amin'ny maty, no entinay manatona anao. Noho ny any aminarany rery ihany no anaovanay izao fifonina izao. Amen.
antsika izay mibebaka marina tokoa vonina andray ny tompo mitsangana reny teny soamafaly fa mafany fahotanareo izy. Hoy ny soratra masina fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hianatra ihany araka ny habe ny famindrampony. Ny famindrampony Jehovah ny tsy nalany ritrantsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Noho izany ary havana dia ambara aminao fa voavela ny fahotanao noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo ka aoka hidiran'ny Tompo isika. Ninaitrany amin'ny avo indrindra ho anandriama netra. Petraka amin'ny fifaliana isika manasa ny sekoly alahady na tanteraka anjara hira anankiray raha vonona izy. Aorian'izany dia ny 7:27 hidirantsika amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra.
hitantsika ao amin'ny boky ny Ezekela. Ezekela no fahina telopolo. Ezekela toko fahina amin'ny telopolo ny andiny fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny andiny fahavalo amin'ny telopolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny andro hanadivako anareo afaka amin'ny elikareo rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary aorina indray ny efa rava ary asaina ny tany efa lao fa tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Saedena ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa izao ny Jehova no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izao Jehova no miteny sady ahatateraka izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, mbola ho tadiavin'ny taranaka Israely aho amin'ny anaovako izao azy, ho amaroko toy ny ondry ny olony, toy ny ondry manosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no afenon'ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry manosy, ka dia ho fantatra fa izao ny Jehova. Amen. Toizana amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga afaingana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro. Jaona mamangy ny fiangonana 7 any Azia ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka mamahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefona azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny. Amen. Izao no Alpha sy Omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Amen. Faranana amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 5 ny andininy 17 hatramin'ny andininy 17. Jaona toko 5 ny andininy 17 hatramin'ny andininy 17. Ndeha eo mpitsanganana no andrenesantsika izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona arak'izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary nanambara ny marina izy. Izaho tsy mandray fanambarana avy amin'olona fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiro ny rehatra ka nazava ary nafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no Jaona, fa ny asa nomeny ray aho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara fa ny raha ny ray. Ary ny ray izay naniraka izy no manambara. Tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ndrany ianareo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay, ianao no mahay manangana ny efa rava hatrizay
ary ianao ihany koa no mahay mamboly. Betsaka ny toetra tsara izay efa rava taty anatinay a, betsaka ihany koa ny toetra tsara izay tsy hanananay tsirairay avy. Koa miasa ianao aminay tsirairay avy a, satria ny asanao no manambaranao ho fantatray rehetra. Mitenena ry Jesosy Kristy Tomponay, ny fanainao masina ane hitary-dalana anay rehetra, na ny mpanomponao izay hitondra izany teninao zany, na ny fiangonanao izay efa miandry ny asanao ka anavaozanao, anangananao toetra vaovao indray aty anatinay amin'ny alalan'ny teninao amin'izao fotoana izao. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavany mba hampiadanana av'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Apokalipsy toko voalohany. Ny apokalipsy na fanambarana na lasarona na fanalana voaly dia fanehoana ampahabe maso. Raha mitokana zavatra reny zany dia misy takonana rideau reny dia avy eo sokafana izy io mba ho hitan'ny rehetra. Tsy boky kiafinafina akory fa boky natao jeren'ny rehetra. Ny hoe apokalipsy koa dia karazan-tsoratra. Zany hoe misy apokalipsy maromaro zany anatin'ny soratra masina ato zany, atao hoe soratra apokaliptika. Misy ny apokalipsy an'i Isaia, apokalipsy ny Ezekiely, apokalipsy ny Matio, ny an'ny Luka, ny an'ny Marky, ny an'ny Tesalonianina. Tsy io rery zany natao hoe boky apokaliptika ao amin'ny soratra masina, fa maro zany izy ireo. Fa ity ihany nahazo anarana hoe apokalipsy. Ny toko voalohany andininy volana hatramin'ny fahavalo dia fitarian'ny teny. Zava-dehibe zany satria tahaka ny olona manao boky ngeza be amin'ny fikarohana dia le fampidirana efa mahafitina ny zavatra ho voalaza ao. Fanao ny Jaune rehefa manoratra, filanjantsarany Jaune dia misy fitarian'ny teny lava be koa. Ka anisan'ny hevitra anatin'ny fitarian'ny teny ity ilay hoe ny fisehoan'Andriamanitra. Ny lohevitsika dia hoe manelo-Andriamanitra azy ny tompo. Amin'ny alalan'ity perikopa ity zavatra roa ihany no singanintsika amin'izany rehefa manelo-Andriamanitra azy ny tompo dia manambara amin'ny tenany amin'ny mpanompony. Manambara amin'ny tenany Andriamanitra zany tsy fantatra na viana ary tsy takatry ny saitsika na inona ataontsika fa izy mihitsy no manomboka. Ary zay fomba n'Andriamanitra hatramin'ny ela. Izy nitady an'i Adama nanao aiza moa ianao rehefa nanoty Adama. Izy niseho tamin'i Mosesy. Izy talohan'izany niseho tamin'ny Abrahama. Ka eto amin'ny apokalipsy zany ny faratampon'ny fanambaran'Andriamanitra ny resahana. Zavatra roa ny resahany ao rehefa manambara amin'ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy sy ao amin'ny soratra masina. Dia vakiitsika ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo amin'ny apokalipsy toko voalohany. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asy. Sambatra zay mamaky. Ireo faratapon'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany io nolazain'ny Jaune teo. Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny mpanompony mba asehona ny mpanompony ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana.
fanambarany Jesosy Kristy, misy tompony zany le fanambarana izay nomen'Andriamanitra azy, zany hoe Jesosy rery no mahay manambara momba n'Andriamanitra, zay manana ny Jesosy ihany no mahalala no momba n'Andriamanitra, no mahafantatra n'Andriamanitra, no miray amin'Andriamanitra. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy, fanambaran'Andriamanitra amin'ny tenany lehibe indrindra dia Jesosy Kristy tonga tetỳ an-tany. Rehefa te fantatra momba n'Andriamanitra ianao, antsoa Jesosy, resao Jesosy amin'ny tanio, dinio ny fiainana. Ary izay no nataon'ny Jaona apôstôly, nahatonga azy niankina teo amin'ny tratran'ny Kristy koa, satria izay koa nataon'ny Kristy tamin'ny rainy. Izay le hoe tsika dia mila mianatra amin'ny Kristy raha te azo ny fanambarana momba n'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa amin'ny fanambarana koa Jesosy Kristy, fa ny faharoa ny soratra masina. Sambatra izay mamaky, ary izay ny teny Apokalipsia, fa tsy hoe miorooro izay mamaky araka ny anaovan'ny sasany azy, fa sambatra izay mamaky, izay no misoratra ao. Ny soratra masina dia fanambaran'Andriamanitra amin'ny tenany lehibe koa. Jesosy mety tsy hitanao maso ao am-ponao, fa ny soratra masina azonao vakiana, ianarana, enona, zaraina, iainana, sambatra izay mamaky. Izay ny Andriamanitra manambara amin'ny tenany rehefa teny hoe maizy azy izy. Ahoana moa zany anambarany soratra masina azy zany? Manomboka ny andininy fahaefatra indray tsika zany, andininy fahaefatra hatramin'ny tapany fahadimy, tapany voalohany amin'ny andininy fahadimy. Jaona mamangy ny fiangonana fito an'Azia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aroavy, ary avy mifanafidy izay nosifi Andriana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe amin'ny fanjakana. Ny Andriamanitra ambarany Jesosy Kristy, ambarany soratra masina dia Andriamanitra telo izay iray. Ary io ambarany Jesosy Kristy io, za sy ny ray dia iray ihany dia tezitra amin'ny Jiosy. Ny fanahy izay irahako, nefa izy indray miteny ny fanahy izay irahan'ny ray. Dia tsy hafa miala ny soratra masina fa manondro ny Andriamanitra telo izay iray. Tononony manokana Andriamanitra ray tsy to, ilay ankehitriny sy taloha aroavy, zany hoe tompon'ny tantara sy ny fotoana. Andriamanitra zany tompon'ny fotoana fa tsy ohatrantsika voafehin'ny fotoana dans l'espace et dans le temps, isika dia voafehiny zany. Fa Andriamanitra tsy voafehin'ny fotoana. Notion du temps zany an'olombelona izany, ary matetika adionitsika. Ndikany hoe ankehitriny sy taloha aroavy dia eo anatry Andriamanitra dia miara vakiny ireo zavatra telo ireo. Raha mijery anao ankehitriny izy, raha 70 taona ianao, mbola hitany ianao le teraka, mbola hitany ianao mandadilady eo, mbola hitany ianao le ankizy kely, hitany ianao zao hitany koa ianao rehefa antitra, hitany koa ianao mamonjy varavaram-pasaka. Satria Andriamanitra zany tsy voafehin'ny fotoana antsika, fa tompon'ny tantara sy ny fotoana izy. Zay le hoe ankehitriny sy taloha aroavy. Rehefa mijery tsisy zavatra hiafina aminy, satria hitany na ny lasanao, na ny ankehitrininao, na ny hoavinao. Ary zay no itokoitsika n'Andriamanitra. Izy mihitsy manambarana zany hoe zay izy zay. Ary zay tokony andraisantsika ny fanambarana. Ny fanahy fito izay alohan'ny seza fiandranana, ny isa fito manambara ny fahamasinana feno, fahamarinana feno, izay rehetra fahafenona amin'izany fanan'Andriamanitra zany, ka mahatonga ny say aminy teny hoe fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoratsaina, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahatahoran'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Ary izay matao amin'ny Kristy mahatonga azy hoe mpanolotsaina mahagaga, satria le fanahy masina. Io le tenen'ny Kristy ny fanahy amin'ny Jehovah no atamiko, nanositra ity ny teny somafaly. Io le fanahy miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zay le Andriamanitra anankiray. Fa Andriamanitra anankiray koa Jesosy Kristy izy vavolombelona marina. Izy ny vavolombelona dia olona nahita nanatry maso ka nilaza, tsy misy diso. Zay reko tamin'ny ray ihany no ambarako aminareo. Zay ataon'ny ray ihany no ataon'ny zanaka. Jesosy ny tena vavolombelon'ny Jehovah, fa tsy le mandondona dia mizara boky. Tsy hoe mandondona dia mizara boky, fa Jesosy ny tena vavolombelona marina. Laha matoa amin'ny maty, satria maty hamonjy antsika izy, dia anaraka ohatra izay koa isika maty dia mitsangana amin'ny maty.
lehibe amin'ny mpanjaka ny tany nomenany fahefana rehetra izy anandanitra sy aty an-tany rehefa nifoana ny tenany tamin'ankany endriky ny mpanompo. Zay le Andriamanitra zay no ambarany Jesosy Kristy, sady manambara amin'ny tenany izy manondro ny fanamasiny, manondro Andriamanitra ray izy, fa ny fanambarana lehibe koa isika teo dia ny soratra masina zay manambara izany rehetra izany. Ary zay no ambaran'Andriamanitra amintsika. Izy mihitsy no manambara izany amintsika, fa raha ny saintsika tsy mahatakatra. Ary zay mahatonga ny Jesosy Kristy amin'ny Jaona 5 tsy mety azony jiosy ny tiany resah. Ahoana ty fanambaranao ty? Tsy mety azonareo i Jesosy. Fa mba miteny ihany dia mba hovovonjy ianareo. Jaona 5:5-7 hatramin'ny 7:30 vakitsika. Fa izaho kosa manana fanamarana lehibe ny asany. Ao re zavatra anankiroa, izaho kosa manana fanambarana lehibe. O Jesosy Kristy izy no mpanambaran'Andriamanitra. Zanaka laha tokony hantratra ny ray, izy no mpanambaran'Andriamanitra. Ny asa ataoko no ahafantaranareo an'izany hoy izy. Fanambarana faharoa koa efa trangan'i Jesosy hoe ianareo nge jiosy sady tsy mihaino ny feon'Andriamanitra, tsy mahita an'Andriamanitra. Ny teniny tsy mitoetra anatinareo, satria zany koa ny fomba faharoa ahitan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitoetra anatinareo ny tenin'Andriamanitra satria maninona? Tsy mino ianareo. Rehefa tsy mino an'i Jesosy ianao dia tsy mino koa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy mino soratra masina dia tsy mino an'i Jesosy koa. Satria ilana fitandremana zany. Amin'izao fotoana izao efa betsaka ny karazana soratra masina diso. Tononona hoe baiboly avokoa. Ao ny fiangonana sasany, raha lazaina fiangonana moa zany, manampy an'io. Misy bokiny zao koa hoe livre de Mormon takan'izany fanampin'io. Misy indray ny sasany manala ao anatiny ao. Misy Andriamanitra kely sy Andriamanitra be rehefa fanombohana azy ny sasany. Ny baiboly amin'izao nefa tsy fiabla koa. Rehefa mividy baiboly dia tsereo hoe mampiely baiboly misoratra eo na nadika avy amin'ny teny hebreo sy grika. Efa samy mamoakamoaka baiboly koa amin'izao. Rehefa tsy mino ny soratra masina ianao dia tsy mino an'i Kristy koa. Reo nanambaran'Andriamanitra amin'ny tenany, ka rehefa nisy tamin'ny mpanompony Jaona izy dia manambara hoe iza moa Andriamanitra. Ary tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany fanambaran'Andriamanitra izany. Manambara ny tenany amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, maneho ny heriny amin'ny mpanompony Andriamanitra. Rehefa miseho izy Andriamanitra azy dia asehony koa ny heriny, fa tsy hoe ny momba azy ihany, ny anarany ihany, ny fombany ihany. Verena antsika ny Apokalipsy 1 teo, ny 5 tapany faharoa hatramin'ny 9. Vakitsika ho an'izay tiantsika ka mamahantsika ho afaka ny fahotady. Indro izy avy eo amin'ny rahona ny maso rehetra naza mandefa mitondra azy amin'ny firena rehetra zaho no alfa sy omega ilenkehitriny izay. Rehefa maneho ny heriny Andriamanitra amin'ny fitiavana, izay mahafakel'Andriamanitra. Ny olombelona na ny prere rehefa maneho ny heriny dia manimba zavatra, dia maneho ny heriny tanjona zany dia frerehany. Fa ny an'Andriamanitra ho an'le tiantsika, ka manafaka atsika na manasa atsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Ny heriny Andriamanitra lehibe indrindra dia ny nanongotra atsika ny ala tamin'ny fahotana, ka nampiantona izany teo amin'ny azo fijalian'i Kristy. Zay ny fanehoana ny heriny Andriamanitra lehibe indrindra, fa tsy hoe mahita fahagagana ihany, na mitsangana maty ihany, na sitrana ihany, fa mitena herin'Andriamanitra dia nanala atsika amin'ny fahafatesana.
zay ny tena herin'Andriamanitra ary zay ny teny atao hoe hery ilaina Andriamanitra. Ary io Andriamanitra tiantsika io zay le fitiavana. Maninona moa ny mpianatra hoe Andriamanitra efa feno mbola mitady olona ho tiavana. Raha feno Andriamanitra tsisy zavatra ilainy intsony ozy le fanontaniana inona indray ny mbola ilainy ny feno zany tsisy zavatra ilainy. Marina zany moa satria zay mahatonga ny Eoropeanina tsy mivavaka ny tandrefana le firenena mandroso moa tiana resahana. Manana ny ampy izy ambony vaudevie ny zon'olombelona avolenta ny fandriam-pahalemana azo antoka tsisy zavatra ilainy intsony ho ny eritreriny. Tsisy banga ao amin'ny ao na tsy mahay mitaiza ary ianao misy assistante sociale maka ho azy an'le zaza dia tezainy na tsy ny antoka ary ianao. Fa diso zavatra ray aloha zareo satria azo dinon-jareo fa misy koa ny fahabangana ara-panahy ary zay ny tokony hampivavaka azy. Zay olona mahatsara banga ara-panahy ihany no mandeha mivavaka amin'ny firenena mandroso ary vitsikely no mahatsapa an'izany. Fa nantsika moa mandeha mivavaka tsy haina le fabangara ara-nofo aloha ny tena azikazahana aloha fa mba betsika ihany aloha ny mivavaka aloha. Ka le Andriamanitra mamala le fanontaniana teo le vide de Dieu c'est l'amour. Ny fahabangan'Andriamanitra dia ny fitiavana le izy feno io zany satria fitiavana dia mitady ho tiavina dia namorona ny anjely izy mba ho tiavina. Zay mahatonga Genesis rehefa manotra dia Andriamanitra nahary ny lanitra aloha mandeha aloha vao tany. Manjary misy banga zany ianao raha vao tia mba hisiny hoe izy ny tiavinao zay le Andriamanitra hafahafa dia nanao ny anjely izy zava-boaram-panahy. Mbola nahatsiaro fahabangana ihany izy dia nanao an'izy koa isika izasy aron'olombelona. Ary zay le fahabangan'Andriamanitra zay natao hoe fitiavana. Ary raha vao tsy miainga amin'izay ny fitiavanao dia tsy izy. Ny fitiavana dia miainga amin'ny fahabangana fifamenona hoe za mila anao ameno ny banga ato amiko ary ianao ihany ny mahafeno an'izany. Za no tokony ampivady ny any mpianaka, ny mpinamana, ny mpiray fiangonana. Fa raha vao zay tsy izy le fitiavana. Ary zay ny herin'Andriamanitra zay nahavita nanao banga tao aminy izy mba ho fenony aminao. Ary zay no mahatonga ny mpivady lahy sy vavy ihany satria zay mifameno amin'le banga no mahatonga an'izany anaovan'Andriamanitra an'izany. Ary zay le Andriamanitra zay no manao antsika ho fanjakana sy mpisorona. Tsika zany miaina amin'ny fanjakana anankiroa, fanjakana malagasy sy fanjakan'Andriamanitra. Ary fanjakan'Andriamanitra io no mitondra antsika amin'ny zavatra rehetra ka ninina miseho ety amin'ny fanjakana anankiray hita maso dia isika afaka mialoka koa amin'le fanjakan'Andriamanitra. Zay mahatonga anao tsy resy, zay mahatonga anao afaka miroso, zay mahatonga anao tsy tapidalakale satria manana le fanjakana tsy azo ampirorohona isika. Dia le mpisorona ho an'Andriamanitra ray isika rehetra. Samy mitondra amin'ny tenany manaton'Andriamanitra isika. Anazo ny voninahitra sy fanjakana rehetra ka amin'izay tapidalakale mamorona lalina ho anao Andriamanitra. So matahotra hitady asa, anao concours amin'ny asa zavatra maro samihafa satria misy kotan'Andriamanitra omeny anao na dia feno afera ary ny fiheveranao io manaova. Fa misy anjaran'i Jesosy ao omeny anao io raha tena manao ianao fa rehefa manao koa tena miezah tsara fa tsy manao fahoany. Indro izy avy amin'ny raha na tia na tsy tia azy ianao izy dia mahery tsy maintsy atsainy mijery azy ianao na le tsy tia azy na le ny andefina azy. Ny maso rehetra ahita azy. Ny maso rehetra ahita azy. Ary teny Apokalipsy ho tanteraka amin'ny andro farany. Misy olona tsy te hijery an'izy satria na ny zimbazimban'Andriamanitra taona maro rehefa tonga ny fotoana hijerenao azy tsy maintsy mahita azy ianao. Ary ny masonao tsy afaka hiodina n'aiza n'aiza satria na mikipy aranao mahita azy satria zany fahazavan'i Kristy zany tsy voatako ny odi-masonao fa tsy maintsy mijery azy ianao izao tontolo izao rehefa ho avy izay andro izay. Ka isan'izay hijery azy amin'ny fifaliana ve ianao sa le teny hoe mianjera aminay ry tendrombohitra ka afeno zahay amin'le tavan'le mipetraka ambony seza fiandrana. Fa ho avy ny maso rehetra tsisy hoe zahay misy fiaranao ka tsy mahita fa izy nitranga tao ambadika
ary zay ny fahagagan'Andriamanitra. Miara mahity ianao tahaka ny elitsy hoy izy na ho ambadika ianao na ho ankilana, fa tsy hoe tahakanao ambadika zay fa mipôlinoro ka tsy nahita. Rehefa miseho ny heriny mahita. Amin'izao fotoana izao aloha zay zanak'Andriamanitra efa mahita azy, isan'izany ve ianao? Efa mahita azy amin'ny finoantsika isika. Ary zay le Andriamanitra maneho ny heriny, tsy to sy mety resy. Ary zay le nantsoiny Ezekela, dia niseho taminy amin'ny Ezekela 4:30. Ezekela 4:30 andininy 4:30 vakitsika. Andininy 4:30. Ezekela 4:30. Ka dia ho fantatry ny gentilisa sisa manodidina anareo fa izaho ny Jehova manorina indray ny efa rava sy mamboly zay efa folo. Izaho ny Jehova. Andriamanitra manorina ny rava areny ny fiainanao miaraka amin'ny Andriamanitra. Aza miainy ny mpandatsalatsa sy ny mpanondro molotra, fa Andriamanitra miteny aminao ankehitriny izao hoe manangana ny rava ary mamboly ny efa foana. Tamin'ny tenenan'ny Andriamanitra hoe Jerusalema potika manko, hoy Andriamanitra azy matahotra, fa ho dioviko ianao, ametrahako ponina io, ho isy olona maro tahaka ny Saedena io. Zany koa nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, na fiainan'ny tokantranonao, na fiainanao arak'asa, na fiainanao ara-pitiavana, na fiainan'ny zanakao. Andriamanitra antsoa izy fizy-panorina indray nefa rava ary mamboly zava-baovao aminao. Zay ny fanehoan'ny hery. Ka raha mitenitsika hoe maneho Andriamanitra azy ny tompo, Andriamanitra manambara amin'ny tenany ao amin'ny Jesosy Kristy dia ao amin'ny soratra masina. Ary aveo izy dia rehefa mahalala azy ianao, maneho ny heriny aminao izy. Aza manao tahaka ny pasteur anankiray tany El Paso. El Paso zany bordera passin'ny Meksika sy Texas, frontière izy nareo zanaky ny Frantsay. Mamangy tao aminy zay dia efatra ny zanany, tsisy mandeha miangona zany izy io na nyray ary. Zay ray volana teo, aumônier militaire izy io, tsisy mandeha miangona reo zanany reo. Farany amin'ny tany zao hoe reo tsary niangona osy. Fa ahoana tsy mety aminay ny manery le liberté ty. Manjary manery manko zany izy ka andrasana tonga saina izy dia mivavaka ho azy. Fa firy moa le farila andrasanao tonga saina io izy 20 taona ary mba ela tonga saina io izy. Fa ahoana ny ana aminareo izy? Tsy haiko ny fomba fankinao Baiboly, fa ny Baiboliko misoratra hoe zaro amin'ny lalany tokony alehany, resa amin'ny zanakao zany na matory na amin'ny fo. Ka ny anay entinay. Ka nareo tsy manajazony zazy fa terenareo le izy dia zay mahatonga azy leony dia miala tao. Hoy za taminy, ianao moa nanao vaksiny ny zanakao? Eo izy. Nanome mangidy? Ie. Nanome ankosy? Ie. Niera sa tsy niera? Niera ianao sa tsy niera taminy? Tsy niera. Ary raha tsy miera manery sa tsy manery? Valio aho valio aho. Raha maka tsy miera manao zavatra tsy miera manery sa tsy manery? Valio koa zany. Manery sa tsy manery? Manery zany. Maninona tsy andrasanao 20 taona vao atao vaksiny? Andrasana 20 taona vao atao kosy? Jereko eo raha tsy ianao no painy eo. Manery ianao satria mahasoa azy ara-batana, atao vaksiny, mena mangidy, asina akanjo mafana, mamangatsika sy ny sisa. Ray zay ho faharoa, ianao nampiana-janaka? Ie. Nampiditra zaza maternelle? Ie. Inona ny hitanao amin'ny klasy maternelle anatin'ny ray volana fifaliana sa ranomaso? Inona ny betsaka ao ranomaso. Ary raha vao tsy mandeha dia atao inona? Atositosika nandany ty mianatra. Ko maninona tsy andrasanao 20 taona vao miera ianao raha mazito ka tsy mety izy. Fa ahoana ho za mitondra zanaka manao sekolalady lazainy rangahy manery, fa nga ny olona tsy vatana saina. Ko maninona tsy andrasana 20 dolo?
zay vao ampianarina ampidiry maternelle valam-bifolo jereko any anaovany anio safosafo loha am'izay razokony ahoana marina zany saingy fatara nareo manko miseho mahay loatra sy endry loatra nareo tandrefana fa dinio zany ary zay le hoe aleonay mitondra azy mankany rehefa lehibe izy ka tsy anao afaka ny adidinay mifanohitra amin'ny anareo any anay ny anareo ndray tsy entina andrasona tonga saina oviana ny olona vao tonga saina iny tahaka ny ary zay mananaraka anareo tanora na mena kanjo na mena zao nareo afaka misafidy koa nareo efa tsy patalotsony rehefa 12 taona sao anozy nareo foto mbola manao ihany manko takizany koa ny ara-panahy ampianarina anareo ny zavatra rehetra ao amin'ny fiangonana anjaranareo raha anozy atsy ano ary zay no mahatonga le fanekena foana io rehefa misy atao batisana misy an'izao zay le toetsaina asisiky ny olona zay amin'ny fandrosoana mila mitandra amin'ny zavatra rehetra satria soratra masina marina foana satria fanambaran'Andriamanitra amin'ny tenany io ka amin'izao anan'izao dia Andriamanitra te hiantsanao iseho aminao izy andondona eo ambaravarana izy ka maninona raha misy miaino ka aza vela irery ao izy fa te hiseho aminao te hiara-monina aminao izy ary indrindrandrindra rehefa avy eo aneny heriny aminao izy fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa van'Andriamanitra rery ny voninahitra nisy nangataka ny raha fanampy ny faha-efatra ambin'ny folo tsakotsakotsika n'izany tenin'Andriamanitra izany ny raha fanampy ny faha-efatra ambin'ny folo Andeha iombona amin'ny vavaka fangatana isika riavako. Isaoranay ianao Andriamanitra rainay izay Andriamanitra maneho ny heriny aminay mpanomponao tokoa. Manambara ny tenanao ianao ary nasehonao izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tonga namonjy anay sy tamin'ny alalan'ny soratra masina ihany koa. Mitondra fahasambaranao anay izany fanehonao ny Andriamanitra anao izany
rehefa hainay ny mitandrina ny teninao, ary rehefa mahafantatra sy mankatoan Jesosy Kristy tompo ihany koa izahay. Koa indreto izay fiangonana mandray ny fanambaran-tenanao Andriamanitra, dia ampianary mba hayanaiky sy hankatony Mandriamanitra anao ary hanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay, ka dia omeo fahazotoana ihany koa amin'ny fandinihana ny soratra masina ary hiaina izay voarakitra ao anatin'izany. Andriamanitra, maneho ny herinao ianao, ka maneho ny herinao aminay mpanomponao. Ny angatanay aminao Tompo dia nisehonao mandrakariva, tahaka izay efa nanafahanao anay tamin'ny fahotanay, satria marobe ny olona manana olana. Angatanay ny vahaolana avy aminao Andriamanitra. Misy ireo izay tsy salama, dia ianao no hanasitrana azy amin'ny alalan'ny herinao, ary ireo izay mbola tsy mahalala anao, dia aneho ny herinao ianao mba hahatonga azy handray anao ka ho isan'ny vahoaka ny fanjakanao, ho isan'ny fanjakam-pisoronao aminao Andriamanitra izy. Andriamanitra mahery ianao, ka dia ampianaro hibanjina anao ihany koa izay fiangonana, mba tsy ho varinany amin'izao fiainana izao fa hiandrandra ny fotoana izay hevinao hitsara ny velona sy ny maty, ka dia hibanjina anao Jesosy Kristy tompo mandrakariva, mba hisiany fifaliana tena izy rahatr'izay ka tonga amin'ny fiverenanao eny amin'ny raony lanitra indray ianao. Dia izany mivavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andeha hitsangana isika riavako hanambara ny finoantsika an'Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masina amin'ny alalan'ny fanekempinoana araka ny soratra masina na ny fanekempinoana laharana 7 izany. Mino an'Andriamanitra sy toa aho, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia mahaty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny nanambara amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao mbatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hety mandresa ao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia misy ireto afatsika izay manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Horaintsika ny hira fa 820 dia asain'izy ireo hiatrika ny alitara masina. Ampifaliana ry havana ndraisantsika reto avantsika reto
ao ny manolotra ny tenany ho amin'ny sakramentany batisa, ao ny manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Eno tsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ho ny tompo efa nomena fahefana rehetra nandany ndray izay ty an-tany ko mandehana ianareo, atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nodiko anareo. Ary ino za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga n'izao fahatapera n'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny tananaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy taranako mandimby anao, ary ianareo kosa dia ho zanako, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho za amin'ny tenin'ny Tompo zany dia mangataka anareo atsy aloha manolotra ny teninareo, hitodika amin'ny fiangonana hamaky ny fanekenareo, dia aorian'izay dia hanao ny azy ireto ray aman-dreny reto hitodika amin'ny fiangonana. Eto anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana, manaiky aho fa i Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitra. Ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako, araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ekeko ny handa azy ary fady ny fanao raty rehetra. Ekeko ny iroso mba ho tonga mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako mba hanatanterahako izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanateterahan'ny fiangonana ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy ho Tompo, mba ahazoany hery andava ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekolady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Omen'Andriamanitra anareo zany heriny zany, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ndao kosa tsika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina. Io mibavaka isika rehetra riavana. Andriamanitra raitsy toa, ty dia ty anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Ko mitalao aminao izay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovanay izao batisa izao. Raha no mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ny izao. Ireto zazy reto sy ny tanoranao ny mpanomponao izay nanolo-tena ho an'ny batisa ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafiny zanakao izy ary ampiray sy endrika aminy
no ny asa ny fananao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotranao ihany koa izay Andriamanitra fa tanteraka ny fanindrindreto ray aman-dreny miombonay ianao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ihany koa ireo mpanomponao izay manolotra ny tenany ka ho isan'izany vahoaka ny fanjakanao izany. Ny angatana fiangonana dia nitehirizanao reto olona reto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanenkena nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zazy reto sy fandraisana ireto mpanomponao izay nanolo-tena ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny teny io ty. Ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Amen. Andria miavotsoa amin'ny aina Élysée. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Miarina antenena Hervéa. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rambonjanahary Niaina Mathieu. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotsafy Ainso Ryan. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo azo matahatra efa nanavitra anao ianao ento zao zazy zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra anareo kosa mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra androso fitian'Andriamanitra sy ny olona amin'ny maha zanak'Andriamanitra nareo. Amen. Ny hira fahatelo amby folo amin'ny valonjato no raintsika no nandraki-pisaorana.
ira fanampin'ny faharoa iomanantsika amin'ny havatsika tokana ho mpandrefana samy tompo. Ira fanampin'ny faharoa andinin'ny voalohany. Noho ny fitantaran'ny tompon'ny fiangonana dia misy ity olo-mojena ty hanampin'ny tompo ho isan'ny fiangonana ny ombona amin'ny tena sy ny famandran'i Kristy vavolombelon'ny fanekena izay ho ataony isika ary ny mpandrefana samy tompo rehetra dia asaina hanavoa koa ny fandoroan'ny tenany ary itsika rehetra koa izay mbola tsy mpandray antsoina mba eritreritra koa araka ny voalaza teo. Efa ny ampianarana ny fotompinoana Kristy aminy izy na tanteraka ny fanekena amin'ny batisa araka izany atolotra antsika mba ho amasinina tokony ao amin'izany ankehitriny. Mangataka antsika hitsangana hivavaka ho azy. Misaotra anao izay tompony amin'ny fahasoavanao, sitraka ao amantsona ny metoky anay fa niteny fikasana momba ny fanonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho aniza na iza na dia izay lavitra indrindra ary satria ny fitiavanao dia miantso mandrakariva. Mino ny fanamaranao izay tompo ao amin'ny Kristy sy ao amin'ny soratra masina ary zany nanokananay ny zanakay ho amin'ny batisa mba rotsahan'ny fahasoavana ary rehefa lehibe izy dia afaka manapa-kevitra ka mihezika izay na dia malemy ary tarika azy amin'ny fiainana mandrakizay ny mahafantatra Andriamanitra tokona sy Jesosy Kristy izay fanarahinao. Manapa-kevitra izy ary nahatapaka ankehitriny izotra amin'ny lalana izay miombona aminao Kristy. Ka eno ny vavaka rehetra ho azy mianto aminao izay fanahy masina raisy eo amin'ny firaisina masina ao aminao izay zava-miafy ny fanjakan'ny lanitra. Ka enonana masina feno izay rehetra tanterahanay fa izay feheziny amin'ny anaranao dia fehezinao anan-danitra. Amin'ny anaran'i Kristy izay vela sy manjaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay no angatanay izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho ny tompo izany mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy olona tahanaraka oko izy amin'ny tenany hitondra ny azy fijaliany ka anaraka. Fa na iza ny tahamonjy ny aina dia avery azy ary na iza navery ny aina noho ny amiko dia azo zany. Fa inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina, inona nomeny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiko izay anan-danitra dia izy no rahalahako anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovy no anaiky ahy natrehan'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay anan-danitra. Fa nazovy no andany natrehan'ny olona ho laviko izy io natrehan'ny raiko izay anan-danitra. Manona azy amin'ny tenin'ny tompo zany ianao izay manolo tenan'io okary ianao hanonona mpahabe maso ny anaranao avatrany sady hamaky avatrany izany fanekenao izany.
Izao Razafindrainy Bebao Carola Sariky. Rehefa nanaraka ny fampianaram-pinoana aho dia nanapa-kevitra handray ny fanasan'ny tompo izay anehony mino ny fanekeny, ny famonjeny sy fampavianana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairainy sy sapony. Koa hiezaka ao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny anjinika azy sy azoto amin'ny fampianarana amin'ny fomba samihafa. Fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitondrana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran'ny tenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany rehetra izany. Ny herin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny hahatanterahanao izany. Amen. Razafindraimbe Bao Carola Sarika. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny arin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, sodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao ankehitriny araka indray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona la tamin'maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorana amin'ny mpitoetranao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahasoavana. Mahiry sy mahatanja fa ny tompo mombanao. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotranao izay no ity ora izay nomenao ienanay eto anatrehanao ity. Ary apetraka eo ampelantananao ity mpanomponao izay vao avy namaly ampahibe maso ny fanekena nataony teto anatrehanao. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy ka namaly izany antsonao izy. Ary ta io ny fanapahan-keviny mba hitoetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy ny hery haharetany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no ka hanomana azy hanatona ny latabatra ao masina izay ahafahany miombona aminao Jesosy Kristy Tompo. Ianao Jesosy Kristy Tompo ihany koa no hampiditra azy amin'ny firaisana ao aminao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany ary tsy ho azo azongozonina ihany koa ny fanantenany ary dia ataovy mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy, hifikitra marina aminao Jesosy Kristy izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany. Ary isehony amin'ny kery ihany koa eo anatrehan'izao tontolo izao mba ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izahay Tompo mba omeo anay rehetra koa ny handroso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina ka hibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Henoy izahay ry Andriamanitra ray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa ndray fananjany tompo vaovao tany mafy ny ananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao mandehanaka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Manasa avatrany sikolala dia anokatra ny taompitezana mafitropitrika isika. Isy ny fanorona n'ireo birao raha ny fanorona ny mpampianatra dia misy vavaka sy tsodrano amin'izany. Raha tsy diso amin'ny hira aloha sikolala. Jehovah tomponay io, indreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao amin'ny vavany ankizy madinika sy ny minono no anorenanao hery noho ny mpandrafy anao mba ampangininao ny fahavalo izay te hamaly ratsy anao. Amen. Salamo fahavalo andininy roa voalohany. Faly miarabantsika ny tsika mpianakavy amin'ny finoana ny sampana sekoly-ladia amin'izao fotoana izao. Efa jato eo ny mpianatra sekoly-ladia amin'ny fiangonantsika izay ndraiketa amin'ny mpampianatra eo amin'ny 420. Ampahafantarina antsika ireo mpampianatra isahana amin'ny fanabeazana ara-panahazanantsika amin'ny taompitezana araka amin'ny 20 ary angatana mba hitsangana ny birao sy ny mpampianatra zany arakaraka ny fihetsona azy hitsangana ety anoloana. Madame Yulia
no mpiandraikitra ny fampianarana sekoly alady zay mpanampy lefitra Pascaline Rasoary zao nivo ny aina tompona ndraiky ny ara-panahy Nina Herin'ny aina sekretera Fanira Andriaromanana sekretera ny vola Lala Josera Andriana Vony mpitantana ny vola njara ny aina Ravelonjatovo mpiandraikitra amin'ny fitaovana Antanirina Rahelmanana mpanolotsaina voalohany Vola Rakotondrazafy mpanolotsaina faharoa Saondra Ranta Malala solitena mampifandray amin'ny sekoly alaty Foibe sy ny synodam-pahatany Ariva Avaratrano misy koa mpanamaro-bola n'Olosoranjafy Arivonsy Monsieur Nirina rehetra indray ny mpampianatra sekoly alady amin'ity taona 2024 ity ao amin'ny akan'ny zaza Ramatosy Andriamatoa Isany Nina Stéphanie ary Landy akan'ny zazabe Body Nirina Manitrara Mioratina amin'ny sokady zaza dia misy an'reto mpampianatra reto K1A Miora 2 sy Noroaja ary Andriety K1B Valérie Nahary Fanirso K2A Eugénie Koloina Rebecca K2B Boutso Pascaline eo amin'ny sokady akizy tsika zao sokady akizy K3A Simon Valso ary Violette K3B Voangy Mino Antsa K4A Laingio Faniry Anta K4B Monique Tahina zay ny sokady akizy fa misokady sy tanora sokady sy tanora K5A Frankino Tamby Noro Frankino Tamby Noro K5B Colombo Eva Rina Yaro K6B K6A azafady K6A Sabine Zina Voangy K6B Antanirina Elena sokady zatovo K7A Miura 1 Youpi Miura 1 Youpi K8A Vola Njara eo amin'ny sokady lehibe tsika amaranantsika azy sokady lehibe K9 Diadema Geneviève K10 Malala Yanta ny K11 Philomène izy ireny no andray zanatsika amin'ny taom-pidezana araka amin'ny 24 manana ranontsana anankiroa ny sika sampana sekoly alahy dia ny rantsana mozika sy ny rantsana taniketsa ka entanina trano sika ray aman-dreny andefa ny zanatsika
hianatra sekolelaty araka ny fanekenana ataontsika teo amin'ny sakramentan'ny batisa. Ankatana ny ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka ireo mpanabesy tao am-pitaizana. Totika ty amin'ny alitara ianareo. Hoy soratra masina, izaho ny tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia isorony, fa ny sampana izay rehetra mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo noho ny teniko izay nilazaiko taminareo. Ivavaka isika. Misaranao izay Andriamanitra ny amin'ny sampana sekolalady mitaiza zaza, ankizy, tanora, zatovo, olon-dehibe ary fototra mampiorina ny fiangonana amin'ny hoavin'ny manontolo. Reto ny tompon'andraikitra rehetra, ny mpanabe, ny mpampianatra sy ny birao ny komity ianao Andriamanitra no hiaraka amin'izy ireo makivaky ny taona indray izahay hanamora ny fampianarana ary hiantso ny ankizy mba hianatra. Taio ny ray aman-dreny andefa ny zanany ary taizo izay fiangonana hiara-iaso amin'izy ireo. Ka no Andriamanitra no hitantana nay hatrany mba ho sampana velona tokoa izany miraikitra aminao. Tanterao amin'izy ireo ny tsodraninao. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantana nareo, hanolo-pahendrena nareo izy, hanome fahazavan-tsaina araka ny fanahany izay efa nomena nareo. Ho azo ny voninahitra ho aminareo ny fahasoavany. Amen. Misy fanamarina tsotsotra zany mila tsara fantaritsika ihany fa amin'izao tsy amenara-pahasalamana fitandrona ny fahasalamana izao dia miditra amin'ny 7 ora ary mirava amin'ny 10 ora ny mpianatra sekolalady dia angatantsika mpiara-mivavaka mba tsy hiditra ato am-piangonana aloha raha tsy amin'ny 10 ora satria mba izana misy elanelany zanantsika iarovana azy amin'ny aretina. Misy klasy anankiroa zany afaka mianatra ato ambony ato dia amin'ny 9 zareo miditra, reny moa tsy mahakasika antsika mpiara-mivavaka ato am-piangonana. Ambara amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina fa misokatra ny taom-pidezana sekolalady 2 sy 2 ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Angatantsika hamonjy ny toerantsika. Misaotra ny filohan'ny sekolalady nanolokatra izay tao am-pitaizana dia azototsika rehetra ny amin'izany. Ny vaovaon'ny fiangonana sakramentan'ny batisa ho atolotra ny zazakely Razafindrasanga Midera Francis, zanakely Razafindrasanga Anjanira François Sirakotaso Bodinirina Domoina. Asanao izy ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Ho amasinina fanambadiana Randrianirina Lionel sy Andriamanalin-jafy miantsa asina. Ato amin'ny ilany ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saora to. Entina mivavaka ny firaisan'ny sampana n'Anarivon'ny Mamo zany mba ho tanteraka soamantsara amin'ny février miomanao amin'izany isika. Amin'ny febroary koa ny alatin'ny baiboly isika koa dia anisan'ny mpanohana ny baiboly amin'ny alady 2 zany. Mbola mandeha ny fisoratan'anarana izay hiditra diakona manatina ny mpitandrina sy ny filohan'ny fiangonana. Iroso amin'ny falorantena amin'ny alalan'ny rakitra isika, ao ny antokopira, ao ny sampana sekolalady raha mbola manana hira afaka mihira ao anatin'izany.
Ny mpitaninany bureau ny fiangonana dia koran'ny olona ary ny mpanevana sany tompo vaovao dia manasanao vahiny rehetra na tompotrano io mitatabatra amin'ny tompo amin'ny sakramenta masina rehefa avy eo. Horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Kaisane tanura sokebe tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray fampiraisana eny amin'ny fanamasina hitantanareo. Ka Andriamanitra ny mpiadanana masinareo samy tanteraka ka arovana avokoa na ny fananareo ny ainareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ka hotahinanao raha miditra, hotahinao raha mivoaka amin'ny tokantranonao. Amen. Andininy fahaefatra. Resaka izany tanora petraka ivavaka mangina isika. Ho an'izay tiantsika ka manafaka antsika amin'ny fahotantsika tamin'ny rano, izay efa nanao antsika fanjakana dia mpisolo Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ianareo izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ianareo izay tsy manam-bola avy mividy divay ka homana, eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola nahoana nareo mandany vola amin'izay tsy hanina, ny vokatry fiasarinareo amin'izay tsy mahavoky, mieno dia mieno hany ianareo ho tompo hany izay tsara oka ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Miveratra amoronantsika zany fanasana lehibe ataon'le tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka izaminy, izay santarantsika ny sakafo ny fanjakany lanitra ka ho asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony antenana vinanavinany misaotranao tompo, fa Jesosy Kristy dia tompony tompo mpanjakany mpanjaka, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra andanitra sy ety ambony tany ary anambamin'ny tany. Feny fiderana azy noho izany anan-danitra, no re serafima sy ny kerubi mirakotry ny elany, ny apôstôly ny mpaminany martiora, olom-boavitra efa sambatra aminao, ka mianta aminao izay tompo na mbola ety ambony tany aza, mba hisantatra ny fanjakana sy ny fibiana amin'ny alalan'ny fanamasina izay mampiteny anay manao hoe Evo
kapoaka orenesika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izy izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy raha isohano ty ny tenako izao mena ho anareo izao no atao io fahatselo zany. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy manao hoe misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Izao no atao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ireo no mihina itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady hangataka ny fanamasina rahateo. Ry Tompo renaizy nan-danitro, saronay ny finanambiliny Betolehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia, ny fitsanganana tamin'ny toerany maty ary ny fiakarana amboninahitra, ianao izay mifona mandrakizay ny kavanana ray ka tsy misy masaraka nay amin'ny fitiavan'i Kristy. Eny mianta aminao izay satria miandry sy mitalo amin'ny fiverenan'i Kristy. Ry Tompo renaizy nan-danitro, ny fanahy masonao koa le fanahy mahery, mpamela, mpanamasina, mpanome zava-tsoa rehetra zay tsy azony zao tontolo zao tsy hitany nahafantany fa zay no mahafantatra azy satria atinatinay. Izany fanahy izany izay irinao amin'ny fahasaro-piara omeo anay izany Tompo, ahatonga anay tafary marina tokoa amin'ny fombanan'i Kristy rehefa miombona mofo sy divay izahay. Mianta aminao izay ry fanahy masina, amasino ny mofo manambara ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany ny divay manambara ny an'i Kristy. Da io tanteraka ny sakramenta masina hoe ny Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le natena ny ray aman-deha monjy anay teo amin'ny hazo fijaliana, le velona sy manjaka miaraka aminao, zay ao aminao sy ny fanahy masina, sy ao amin'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ane no angatana izany. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy izay nivakinao antsika satria iray ny mofo ary isika rehetra dia tena iray ihany na dia maro aza ka samy miara mandray amin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny rany fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Ho ny Tompo sambatra izay mamaky sy mihaino ny teny tiany faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra fa nitombotra ny andro. Andeha fehefavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika hanao nira voalahatra handraisantsika ny mofo sy ny kapoaka. Ento zany kazarao amin'ny ry zanak'Andriamanitra.
Hitsangana isika ny tena oko isika hanao nivavaka fiombonana manao hoe tompo tsy mendrika ny toisa tsy mendrika tsy mendrika ny zay mampatonary tsy afaka mihitsy manomeza mofonaina tompo ao tanjakay hoy Jesosy Kristy izay manambara ny tenany amintsika mpanompony hoe ray sohany ity ny tenako izay omena ho anareo ary izao natao ho fahatserovana. Jesosy ranao sono nataonao avotray hoy Jesosy Kristy ilay maneno ny heriny amintsika mpanompony manao hoe sotrionareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelangeloka izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. misaotra anao zay Andriamanitra efa nandreraka izay mety izao sakramenta masina izao any mpanahy mavoky zany ary sakafo mifanjaka ny lanitra iry entinay tahaka ny Eli 70 andro 70 alina amin'ny faharetana sy ny fiaretana misaotra tompo mamy ny fitianao amen. Hoe ny afatry ny tompo tana amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renareo tamiko fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena amen. Ianareo aneny tompo kaiaro anareo mpamirapiratra ny tavana aminareo aneny tompo kaiantra anareo nanatra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika zany alfasy omega ho ny tompo Andriamanitra le ankehitriny sy taloha ary ho avy dia tsy toa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray
ary ny fanahy masina dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo